Sabata fa 14 volana Oktobra taona 17 Samuela voalohany toko faha 9 ny 9 ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Inany sorana ny Davida ho mpanjakany Israely. Ary ho Samuela tamin'ny Jese, tapitra eto avokoa va ny zanaka olahy rehetra? Dia hoy izy, ny faharalahy no sisa, fa miandrondry izy. Ary ho Samuela tamin'ny Jese, manirahaka azy fa tsy hipetraka hihinana isika mandra-pahatonga nito. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary ho Jehova, mitsangana, osory izy, fa io no izy. Amen. Ary Samuela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny ralany. Ary fanahany Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'ny niny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nankany Rama. Ary ny fanahany Jehova efa niala tamin'ny Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Jehova nampatahotra azy. Ary hoy ny mpanompony Saoly taminy, indro ankehitriny misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay ankehitriny handidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao, dia hitady olona mahay mitendry lokanga izay. Ary rehefa misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra tonga aminao, dia hitendry amin'ny tanana izy ka dia ho tsara ihany ianao. Ary ho Saoly tamin'ny mpanompony, mizahary olona izay mahay mitendry tsara ka eto ety amiko. Dia namaly ny anankiray amin'ny zatovony ka nanao hoe, indro ny anankiray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry, sady lehilahy mahery sy mpanafika izy, ary mahay mandahateny sy lehilahy tsara tarehy, ary Jehova momba azy. Ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe, irahoka ty amiko Davida zanakao izay miandry. Ary Jese nakamofo tokony ho zakany boriky iray sy divay iray sy ny oditra sy zanaka kosa ka nampitondrainy any Davida zanany ho an'ny Saoly ireo. Ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehany, ary tiany indrindra izy ka dia tonga mpitondra ny fiadiny. Ary Saoly naniraka tany amin'ny Jese nanao hoe, masiny ianao, avelao Davida hitoetra teo anatrehako, fa efa nahita fity amiko izy. Ary raha nisy fanavy tamin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly, dia noraisiny Davida ny lokanga ka notendren'ny tanany, ka dia velombelona sady nanaritra Saoly, ary ny fanahy ratsy niala taminy. Toy izantsika nivaky teny ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahasivy. Lioka toko fahasivy ny andininy fafito amby dimapolo ka hatramin'ny faharoa amby enimpolo. Ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy telo lahy izay nikiasa anaraka azy. Ary no nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, anaraka anao naiza naiza lianao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboa olo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manaraha. Fa hoy kosa izy, tompoko, aoka aloha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aloha andeha anao velomina ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarihana ary mierika ka mendrika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amaranantsika ny vaky teny izay voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry. Fampirisihana ny Timoty haharitra tsara na dia azo pahoriana aza. Koa ianao anaka, dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona matoky izay ahay mampianatra ny sasainy koa. Miara miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao, mba hahafaly izay nifidy azy ho miaramila.
ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany andray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavain-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako izay iaretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy. Ohatry ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba ahazoan'ireny koa famonjena dia ilay eo amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandazy isika izy kosa andahantsika. Fa na dia tsy matoky aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandaa ny tenany.